Madagascar dia mikarakara hetsika lehibe ho fanampina ny mpianatra hifidy sy hafantatra misimisy kokoa ny asa sy ny fianarana izay nataony, hanampina ny tanora hitadina hamorona asa. Ny hetsika dia atao eo amin'ny lapan'ny tanàna ny 30 aprily sy ny voalohany volana May ho avy izao. Fidirana ariary anentanana antsika jiaby mba ho tonga. Ho an'ny zoky, ray aman-dreny ary ny mpianatra alefaso ny zaza. Ho an'ny mpianatra aza misalasala fa tongava. Ho an'ny tanora aza tara ho hitanao amin'izany ireo karazana fianarana, fotoana sy toerana manjary ianarana miaraka amin'ny asa manjary atao avake. Mitongava maro antsika ho tonga koa ireo zoky efa miasa misehatra maro agnazava ny fianarana sy ny asa ataony. Ireo entrepreneur anazava ny fomba nahatsangana ny orinasany ary ireo toeram-pianarana ambony. Izy ihany koa ny fampahafantarananao mahakasika ireo concours administratif isan-karazany misy eto Madagascar. Ho azavaigna aminao karakory ny fomba fitadiavana asa sy famoronana asa. Izy ny conférence lehibe ahafahanao mametraka fanontaniana sy mifampiresaka tsara magnazava ny défi mety miandry anao. Tongava maro antsika azadigno ny fotoagnantsika manoloana ny lapan'ny tanàna ny 30 aprily ho avy izao ka hatramin'ny voalohany volana May ho avy izao. Tongava maro.